ireo tantara be mpankafy teto amin'ny Radio Plus. Ny Radio Plus ho anareo. Tantara indray miseho nosoratany Nofy Andrianjaka. Ireto avy no namehana tantara. Solofely Andriambololona sy Nofy Andrianjaka miaraka tamin'ny Priskara Kotoarmanana. Nandray feo Solofely Andriambololona, nanatotosa Nofy Andrianjaka. Sika vola hitanao trano be mierinierina be io. Oay, tindreza be ty ve? Ie, tova ohatrany efa trano efa taloha be ny izy zany e. Indre raha afako trano efa tany amin'ny taona 520 sy arivo tany ho any izy io. Tena efa trano taolana izy zany ry tovo e. Eno reny trano tolo reny ane tena mafy orina sady tsara andry. Ka ty pozoniko mampatahotra be. Ny ao anatiny ao moderna be daholo fa aza matahotra ianao, sady feno fanaka ao, fanaka efa taloha be reny. Zany ve? Ie, ka mivoa amin'izay aloha anaty fiara ao dia andao miditra ao e. Tsy mba maika hijery ny ato an-trano ve ianao ry vola? Aiza ny voninkazo ry tovo e. Mahafinaritra ireny mijery azy eraky ny tokotany. Vao nety ivelany ihany ny hitanao ry vola. Ny ao anatiny tena paradisany io fa aza matahotra ianao. Tsara zany, ndahary e. Ohatrany tsy nandalo raha ho mainty zany ny fiainanay roa vao maty le sombinay ilay vo herintaona monja. Inoko fa anasitrana tanteraka azy zao fitondrako anazy aty amin'ny toerana hafa ty indray. Andray lafatra ny atao anatin'izany. Jerena ny seza, ny fandriana. Tena tsara ery. Intotohatra iny very tovo miravaka an'izao aloalo izao mihitsy. Hatrany amin'ny farany atapony iny re malala. Andao tonga dia akatra any ambony aloha tsika, dia avy eo manesy midina fotsiny mijery an'ireo sambra be da be ireo. Fa manako be ho ato anatiny ato e. Ohatra mampatahotra be zany. Rehefa tafiditra daholo ny etantsika dia mikombona ihany zany feo zany ka. Tandreo fa malama be ny tohatra. Tova, fambatran'izy ty? Namako akaiky izay no tompon'izy ty e. Any ampitan-dranomasina any izy. Asa fa efa mieritreritsy ny ody aty an-toerana izy raha tsy diso amin'ny ty taona tiako. Dia ahoana rehefa tonga izy zany? Anka efa vitany eny nivarotra amin'ny rahalahy e. Manana trano any an-drenivohitra izy. Hitanao ny tranontsika nipetrahana tamin'ny taloha? Nomeko azy iny dia nampanofainy. Fa ty trano ty kosa nomeny dia nanindry fotsiny Ka tsy lany vola be zany tsika? Tsy maninona re zany rehefa sambatra anao ry malala koa. Jerenao anie ihitsy ny trano fisakafoanana. Nitadasika be ohatr'izao ve? Nga tsy mahafinaritra anao? Mbola zatra ny teritery kely tany an-drenivohitra ihany nga ty ianao. Ianao koa mivazivazy? Ahoana? Andao indray hijery hevitranao afary aloha e. Ndao ary e? Hitanao mihitsy. Hoe, ska very to fijerena? Zay, mahafinaritra anao ny ao anatiny. Tova. Indray zao mampitomany anao. Raha mba te mantsy raha antokely sombinay antsika dia tsy niandry ny sandro ny tsontsika fa tonga dia izy mipetraka tato. Oka ho azay. Aza matahotra ianao fa tsy ho ela dia ho avy ny solony ry malala koa. Oko izay ka andolotsika hidina any ambany.
Dahoary sady ohatry ny mampiverina fahatsiarovana be ny mahita an'ity trano ity. Moka re zay ry volana. Ohatran'ny kanao be izany mipetraka ato anatin'ity trano ity ka. Vao roa andro izay mipetrahany taito fa tena ohatry ny efa matahotra sy mitebiteby be izany a. Ilay trano koa moa tena midadasika loatra ka any ka mamorona zavatra hafa izany ny saiko. Za raha teo ohatry ny tsy afaka andro mihitsy. Tovo miala maraina dia hariva vao tonga. Asa alavitra eto ngamba vao misy tanàna. Inona re izany no ataoko hoe? Andeha hijery ny hevitra maro samihafa any ambadika any fa tena ohatra mbola betsaka ihany tsy voajery sy tovy ka. Eto chambre iray eto izao ohatra mbola tena tsy nitsidihanay mihitsy. Ary toa midy ine izy izany e. Ary aiza raha ny lakile an'izy ity? Reto koa moa fa nalahelo be dia be ka tsy fantatra intsony hoe izy amin'ireto ny tena izy. Oay, aika efa misy marika ahafantarana azoko. Ity izany ka, aleo aloha voaina. Ary toa maizina be ato. Ary aiza moa izany ny jiro? Ay, tika, aleo tonga dia ampiretina. Oay, ary toa efitrano tsy misy inona mihitsy ato. Sady jerena any ivelany ohatry ny malalaka nefa kay efitra kely fotsiny. Fanaovana inona ary ato? Ary ohatry ny misy fanasana vilia izy a. Dia ho lakozia izany ity? Ohatran'ny tsisy ka. Ary inona koa reto? Marina tsy ilay fetoana kely eny an-tsena ireny. Vy mifaraingo ka sady maranitra be. Mba hevitra n'inona ary ny ato e? Sa fitoerana ena? Raha ny fitantaran'ny tovy manko dia ohatry ny hoe ferme na fiompiana izany ity toerana ity taloha. Tena izay mihitsy ka. Lany andro eto fa aleoko mandeha mijery efitrano hafa indray koa aloha ka. Dia ho aiza izao izany ny ale? Oay, ry koatra mbola misy hevitra tsy voajerinay sy tovy. Aleo aloha tonga dia hidirana. Izy amin'ireto indray izany fa nalahidin'izy io. Ary tsisy laharana e amin'ity varavarana ity e. Sady ohatry ny hafa amin'ny varavarana rehetra izy izany. Tena tsisy fanalahidiny ity mihitsy ato ka. Efa tapitra nandramako daholo fa tena tsisy mahavoa azy mihitsy. Lany andro eto koa ka. Aleoko miandry ny tovy dia anontaniako izy rehefa tonga. Aleo aloha idina any ambany amin'izay a dia any any hanomboka anadio. Fa tena tsy ho vitako kosa aloha ny anadio an'ity trano be ity e. Mila maka-panampy iray mihitsy a. Sady efa tena reraka izany. Ary ny sakafo atoandroko tokoa moa izany dia manahoana e? Sa dia ataoko ohatry ny omaly ihany? Izay mihitsy ny hevitra mety ka. Paty fotsiny nandeha ataoko lasopy dia iny no haniko. Tsy ho arivako mihitsy ny andro aty ampiasana aty ka. Za koa moa dia tsy nahazo fialan-tsasatra keliko. Na dia congé 2 herinandro fotsiny azy. Ny olana koa moa dia ny felan'ilay sekretera tatiko. Lasa za daholo no misahana ny asa rehetra. Malahelo an'ilay vatiko aho izany. Marina tsy ho lanin'ny trano io. Sady ny toerana ihany koa mitokatoka monina fa tsy mba manakaiky tanàna. Nga moa tsy izay nitadiavin'ny vola e. Leo izy. Leo mijery ny fiainana mikorotana any an-drenivohitra. Fa dia izaho e. Lavitra loatra ny elanelana misy anay. Dia tsy maintsy mandeha fiara izany miala aty mamonjy any an-trano. Miala any an-trano sy maka aty ampiasana. Any ka amin'ny alina sisa mba ionanay roa. Vola nefa tena mbola mila fanampiana avy amiko mihitsy ka. Reraky ny asa dia tonga dia matory vao tonga any an-trano.
izy tena mbola ao anatin'ny fanadonana jeraka n'ilay sombanainay. Mafy koa aloha nitonana azo anay mivady iny. Vao heritaona monja ny anatra nandeha mora andro dia voatery tsy misy nafoy. Mafoy ihany aloha ahy. Raha izay tonana nahazo anay mivady izay tena efa nitapo ny saina raha nytoy. Marary fa tsy azo atao fantatra vola fa manjary samy marareto mifampitsaboko. Raha mba teo moarary ilay tokaka kely dia tsy maloka tahaka n'izao ny fiainana sy neny. Soa fa efa mitoejazy vola. Ary izay mihitsy koa ny antony tena nilako taty andrenivohitra zaty ka. Ranto a, fa maninona ary ny teny lozanao neny e? Miangatra mihitsy ny vintana ka. Andriamanitra o, fa maninona dia izy sombinaiko mamiko indrindrina ilainao fa tsy sahy. Vola, maninona indray ianao ty e? Tova, tonga nga ianao, tsy maninona ka. Efa miteny anao azy za fa maninona ary mbola voako ireo sarin'ny ranto ireo e? Ampirimy tsara ao anatin'ny ty ireo dia azo voaka tsony. Ka tsy mety andeha saina ary tovo e. Efa lasa izy ho aho. Efa nalain'Andriamanitra any amin'ny paradisany. Oko izay, aza mitomany ohatran'io ianao ka. Tsisy tova, tsy ho voafafa vetivety mihitsy izany. Iny ikiko anie izany. Saingy ianao ny olona mitondra voaka e. Angamba tsy mety amin'ny fahasalamanao izany ranomaso izany. Ary mba mitrakao ahy ianao. Io zazy io jerena io anie ny solony. Eno aho mantsy anao. Efa miezaka foana anie za isan'andro fa tsy mety. Io fanampy anao ary. Ary aza malahelo be ianao. Andolo tsika sakafo sa tsy nandro sakafo ianao? Efa masaka ny sakafontsika hariva ka. Tonga dia hihinana fotsiny sisitsika. Andao ary ravako a. Andao fa za koa zany tena vizaky ny lalana sy ny asako. Oay, ary nga ianao efa niditra tato an-dakozia? Tonga tena monjy ny efitranotsika ako. Fa ahoana? Raha tsy diso aho dia ohatra ny diako ty varavarany ity teo. Tsy haiko hoe maninona ny lasa mivoatra izao. Mety adinonao angamba ny rery vola. Izy ary niditra ato. Tova, ary nakeza ny sakafontsika teo ambony latabatra teo? Fa nga efa napetraka ao teo? Ino efa nitenanao afa misakafo ny eo asikisisa fa efa voahomako daholo. Ka aiza ary izay sakafo ry vola? Andray, tsy diso mihitsy ny eritreritro ka. Vola, mitonilo io ianao fa aza misavorita-tsaina ohatran'io e. Jere, mbola reo anaty vilany ireo daholo ny sakafontsika. Tsy mampino izany ry Tova. Milamina ho any sainao. Mikorota-tsaina loatra ianao. Ka efa miteny anao aho averiko indray fa efa loarako teo daholo ny sakafontsika. Eny ary inona ary ty mahazo an'ity vadiko ty? Dia averina loarana indray zany ko? Hafahafa izao ry Tova. Hafa hoana rery vola. Mba fanadinoana fotsiny ianao fa aza dia mieritreritra zavatra lavitra. Tsy ho resiko lahatra mihitsy ianao raha izany. Taloary dia andao anina ary. Mangalary ianao toerany. Inona re no ataoko amin'ny vola? Tsy maintsy antso any Erika ihany fa Erika zao no tena any azoko antoka fa mety hafantatra sy hitsabo ny saina. Zay ihany koa no maha-dokotera bijabo saina azy. Saingy tsy tokony hampafantarina aminy izany. Mbola misy fitraikany be loatra aminy nandozany rato anay. Ao ary, te hoany re sakafo ry vola fa aza dia lozanao mieritreritra be. Tsy mahinana ny ary Tovo e. Savoritaka be ny saiko. Eno fa rehefa lany ny sakafonao dia voko ny kibinao dia matory ianao. Zany sady isombiny antsika io anie mila sakafo io e. Tadidio fa ny sakafo hohaninao ihany no sakafo mampivelona an'io kibinao ao. Eny
dia noho izy tokoa no andeha hinanako sakafo fa raha zany aloha tena tsy izy mihitsy. Mahagaga koa zany. Za ve ny efa hitapy sa ahoana e? Raha ny fitadidiako dia efa niloarako teo ambony latabatra daholo ny sakafonay sy tovo. Mahagaga nefa fa na ny laoka na ny vary dia mbola tao ambulany daholo. Sady ny vilia aza mbola madio tsara mihitsy. Tena efa hitapy ara ve araka ny voalazany tovo e. Marina dia ahoana Ratovo, ina vaovao elaela tsy nionana? Manao ana lesy Erika, misaotra ny lalo tonga tamin'ny fotoana ny fanomezany. Tsisy olana ka, fa ahoana inona ny tena hitadiavan'ny lahy ngamo lahy ty maika e. Somary mamaika kely satria mbola be dia be ny miandry any amin'ny toeram-pitsaboana zao, fa inona le resaka tena tia lahy tongavany? Karaha izany, ohatrany tsy hety mihitsy ny fandaharam-potoanasika amin'ny rahalako. Fa ahoana? Sa atao amin'ny manaraka? Fa tena olana be ve le izy sa inona mahatonga ny tovy tena maika be mihitsy nitady anahy? Ny olana lesy dia zao mahakasika ny vola. Fa naniny vola? Hitan'ny lahy ihany nefa donana azo amin'ny vady iny. Eny e, tena tadidiko tsara mihitsy, tena mafy ny ainanareo reny, fa hatramin'izao ve dia mbola tsaro ny fony zany? Hitan'ny lahy ihany zany hoe maty zanaka zany ko. Ndreny toerana mily ty tena grave be ny mahazo azy. Efa ho roa taona zao. Marina tokoa aloha zany Ratovo, fa raha ny fahalalako tsy efa mitoejaza ve moa ivoly? Izay indrindra lesy tena mila ny lahy dokotera-pitsabosaina ny lahy. Saingy tsy atao fantany anefa. Toko efa fantany fa zay no asako Ratovo. Fantany lesy Rerika, fa tsy momba ny asan'ny lahy no mihaonantsika, fa atao hoe mivezivezy sy mifankahazo fontsika, fa misy antoka tsy maintsy ho ataontsika sela iaraha-mananako. Tena ohatry manahirana zany aza manao anio lesy Rerika, omeko volany ela ho tambiny. Tsy dia any amin'le vola loatra ny Ratovo ny tena olany, fa le fomba hitsaboana le vadiny lahy mihitsy ny tena somary manahirana azy. Ataoko angamba fa tsy ampafiry marary saina efa nitsaboany lahy grave loatra no mahazo any vola ka tsy tokony hanahirana ny lahy. Eny e, marina aloha zay amin'ny lafiny iray, fa na izany zany manamako any lahy mihitsy no mahatonga hoe tena matahotra ny hitsabo azy. Eny, aza matahotra lahy, fa haiko daholo mandamina ny zavatra rehetra atao ka. Aty am-piandohana raha manaiky lahy dia tonga dia olazaiko hoe anofa-trano na hipetraka ao aminay mihitsy raha. Fa ahoana Ratovo? Ito ako lesy ny momba ny lahy ray manontolo, fa aza matahotra. Sao dia anahirana zany Ratovo, ary dia mety hampisy olana amintsika sy lahy mihitsy ary. Mahatokony fifandraisantsika lesy Rerika matoa ny antso ny lahy. Aloko elana ntsona zay ireny professeur efa mahay be reny. Amin'izay koa mantsy mba tsy irery izy ao an-trano ao e. Eny e, mana aloha zay amin'ny lafindray tena maika monjy fotoana Ratovo, fa aloha resantsika manaraka mihitsy zany ka. Tsy maninona ary, miala tsiny fa teny atsipihany aloha e. Mety rehetra tsara lahy dia lazao afa, so dia hitatra mantsy ty resaka ty ka tsy tiako hoe efa any amin'ny etapy farany dia tsy maintsy isorona amiko vola ho any amin'ny tombony marary saina. Aiza kosa Ratovo, aza dia alefa lavitra loatra ny saina e. Tsika aloha aleo miala nenina dia aleo tsaboana tsara izy. Hitan'ny lahy zany fa nainky any lahy ny ara-asa amiko. Eny ary fa rehefa tena manam-potoana afaka miresaka lavalava tsika dia atsoa fotsiny ahy. Erika, ahoana Ratovo? Ary maninona mora any an-trano tsika no miresaka e? Azo atao tsara mihitsy zay ka. Fa tandremo tsy misy idiran'ny asan'ny lahy fa halalany vola, fa ivahiny sy hipetraka any aminay lahy mandritry ny fotoana maromaro tsy voafetra. Mbola hodinina aloha ny amin'izany Ratovo. Ok lesy Erika, dia mananteny e. Veloma lesy Tovo. Erika sisa ny fanantenako, mba tsy hitaran'ny raha raty. Aloha miara-miasa aminy, soa ary fa mba nisy aziko. Ary aloha amin'izay monjy vidiana fa soa traritrarina ty an-dalanako.
tena tsy mety mahita tory mihitsy anefa ity tovito miheritra be ohatry ny indreny mahatahotra sady ohatry ny hafahafa izany koa anie izaho ohatry ny hoe nisy mandeha foana any amin'ny lalatsara any mahagaga dia 3 andro aho izay tsy nahita tory mihitsy hoe ary inona izany toa misy zazakely mitomany tova mifoazy ianao tena tsy metsika mihitsy tovo ty fa miezona be tovo mba feon-jazakely avaiza ary izany fa inona koa zany manaitra izany ry vola tovo mifoazy ianao fa ianao izany iny ny zazakely mitomany izany tovo aza teny foana ry vola ka mifoazy ianao dia ianao aiza teo ka sady nitomany ela be mihitsy vola matory ianao nifantatro fa tsy nipi mihitsy mimasonao andro efa 12 sasany alina nisy zao iza ny zazakely mitomany io ny trano koa aty alavitra aty tsy tokony hoe isy tanàna akaiky ka isy zazakely hitomany amin'ny alina marina izany tova tsy nisofoko mihitsy ny lalin-dalovana fa tena nisy aza nitomany teo ianao tsy mahita tory dia lasa mamorona n'izany zavatra izany ka le izy ne ohatry ny hoe ao anevitra ao ampitao vola tena maharary eo ny lohanao raha mieritreritra n'izany foana ianao ka dia verinao fa adala zany aiza kosa vadiko ve dia ho adaly ianao tsy mahita tory dia lasa mamorona zavatra ny sainao matory ianao raha izany avelao ahy hipitrapitra eto mampalahelo ahy vola ka inona nataoko dia sanatria ve hitombo isan'andro san'andro fahaverezan'ny saina izao lasa mamorona zavatra hafa mihitsy vola sao dia hihinana fanafody aloha ianao fa hiverinao fa adala zany fanafody fampatoriana iny tiako hoe homenanao andray amonao anasy ny zanako atao kipoko izany ny tadiavinao fa ahoana ry vola fa tsy fantatrao angafa tsy mahazo mihinana andreny ahy fantatro re izany ry vola saingy rehefa tro loatra ny tsy fahitanao torimaso tsy maintsy mihinana ihany ianaoko ka za tsy hinany avy anao ny torimaso ko avy eo azafady araky malala inona re izany no ataoko hoe aleoko matorika tsy atory eo ihany ve izy ny farany ary ohatry misy olona miakatra indrainy ao amin'ny tohatra ao ambany ao izany izany ohatry ny hoe mivezivezy miaka-midina izy izany aleo hoe hitsangana dia ianoko eto amin'ny varavarana eto izany ary ohatry ny feo anakirarona miaramilana izy izany mandroso dia miembotra tena izany miserana varavarana izany mihitsy ka lanitra ary misy olona mikitika koa anie izany ie aleo hivoaka mihitsy mila fonty izany olona izany vola ho aiza ianao iny andray lasa nivoaka ny vola tsy maintsy nomeko fanafody ihany vola loka io izy vo nahita tory be laza nangitahita dia narefako tao mifampatoriana inaoko fa tsy mampaninina io ka za ihany koa moa tenailay dokotera taminay hoe rehefa tena tsy matory izy dia tsy maintsy homenany ity tsy mampaninina ny zaza ao akibony izany fa inona ary nahazo azy teo iny izy efa namovaravarana sady lasa ny nahataitra tampoka solo fa mbola tsy resy tory aho fa raha izany dia mety naharatra na ny anjera tany atohatra tany izy tena tsy sarasarana fa mitombo isan'andro ny fahaverezan'ny vola saina mamorona n'izao rehetrarehetra izao ny saina aizako lazainy fa misy tovavy miantso vonjo mafony dia misy feo an-jazakely mitomany izany any alavidavitra any ndrisy tsy anaika ka
tsy manaiky ny ho resy zany aiza ve dia efa nafoky ny zanako dia ho afoky koa mivadiko amin'ny fahaverezan-tsaina. matoka ianao vadiko tsy maintsy ho sitrana ianao ary ahita vahaolana mahakasika an'izao tsy fahasalaman'ny sainao zao ohatrany tsy tiako avela rery ato tso ny vola ka so anaonao vonato. Erika koa moa hatramin'izao tsy mba nilaza tamiko izay fanapahan-kevitra tokony raisiny. Nefa zao raha mba nanaiky nipetraka taty Erika dia afaka nijabo tsara sy namany tato amin'ity trano ity. Za indray tsy afaka napaka ny asako mihitsy. Inona reny ataoko hoe ohatra ny findran'ny aretin'ny vola tsy mahita toroko ary azy zany ko. Mangina be koa moa ato amin'ity trano tiako. Tsy mba misy akory na dia fahita lavitra ary. Nieritreretiko asiako fahita lavitra ray aloha ato mba nalamo aminy rehefa amin'ny alina tsy mahita tory ohatr'izao. Aiza ve dia any ambany any amin'ny salon any foana no tsy maintsy mijery rehefa te hijery. Hodinehako amin'ny herinandro daholo zany ka Erika aloha mila anontaniana izay fanapahan-keviny. Tambazako vola mihoatra ny karamany iny ve tsy anaiky nandritry ny 3 volana fotsiny ary. Tsy vola ihany no mampanahana fa tia zaza ao akibony koa. Matahotra ka te ho sanatry ve? Aza misy tretran'izany aloha lara tovo zay fanapahan-kevitra raisiny Erika zao no endrasana. Izy sisan'ny vahaolana. Mampalahelo ihany koa moa dia ndray aman-drenina roa samy tsisy eto atoeranako. Ny azy efa ela ny tany ampitan-dranomasina, ny andray ineny sisa izay tsy afa miala any amin'ny faritany ihany koa. Rehefa fotoam-pialan-tsasatra vao mbo afaka ny eny satria tanabe moa ny asany. Dia sy tetika ihany aloha mividy an'ity trano be ity tao anatin'ny fotoanany mbola tsy fialan-tsasatra ohatr'izao. Raha mba amin'ny fialan-tsasatra mantsy mba tetiny eny ny fakazatra tamin'ny vola. Lasa tsy mahita tory ka aloha izaka mpandroloha aloha. Vola ao akiny eto atsandroko ny lohanao dia matorisana vady malalako zany. Zay natory be izy ary aloha amin'izay ampandro ny masoko fa tena reraka azy zany. Efa miroa sasany maraina zao mbola hiditra amin'ny enina ihany koa any Antananarivo. Fa iza ho anareo? Miaramila faizakory fa iza dia tavinareo ato andray nandalo fotsiny zareo. Miaramila mainty be ohatran'ny sanigary milanja basy dia mitondra antsy maranitra. Hoaiza ary reny fa lasa ntsofoko amin'ny efitrano zazakely tsy hitany akory aho manontany azy eto. Aleo hiarako. Tonga dia takamafy be ny varavarana marina ary sanakiza koa io ranto. Avelanareo sana tapana mantanako iskirionareo fantrano sanako marina nondrety pandrety sanako ary oetinareo aiza sanako avelopatany Vola tova nanofy ave nanofy ratsy be ianao. Tena zako ary sika tsy taitra raha tsy nofinao no nanetrako. Iva amin'ny enina marina zao tena nitara vola. Tova matahotra mafy fa jereny ity ianao raha tsy tsembodraty sady mivaloarika nofy ratsy reny ry vola. Ka tena niainako ry tova nanofy anjanatsika. Oka ry izay
Sa ve hiaraka amiko ianao andro tsy ho any aka avelao ihany aho ato. Mampanaby anahy ny fahasalamanao ry voly. Jereo ty ianao. Marina raha vitiny minina kory ianao marina. Efa hoe nofy iny ry tova. Nofy ihany iny. Ndana sasa sy miomana ianao dia vonjeo ny asanao sao dia tara eo ianao. Tsy maninona ianao Tsy maninona ho aza. Eny ary malalako andraso fa karakaraiko sakafo aloha ianao Ka sao dia tara eo ianaoko. Vetivety fotsiny. Anendy atody vetivety dia hividy mofo anankiray mba ho antsika roa eto dia lasa. Eny ary tsy maninona. Ty aza malahelo endrika be ohatran'ny eo rery vola. Zay fa lasa vetivety. Tena ina ary indikany nofoko iny. Nanofy ana hita miaramila ohatr'ireny tamin'ny fanjanahantany ireny. Tondra basy dia mivimbina zava-maranitra be dia be. Dia niditra ankiriny tao amin'ny efitran'ny zanako. Avy hatrany tena napaka lohan'ny zanako. Mandrosola izy lerika. Aza misalasala fa ataony iny misy anay. Ay, tena ngeza le zantrano isan'izany. Aiza moa no tsy isangotsy ny sain'ny vadalahy am'izako. Sady tena mangina be izany tova. Ataoko fa ny fanginana hoe ririka no isan'ny ray izaboana azy. Elandray ve lesy no atoro an'izany Na izany aza aloha tena trop loatra kosa le fanginana ka. Asa mety 5 kilometatra miala eto vao misy tanàna. Fa tsy maninona lesy zany Efa leon'ny kitaban'ny renivohitra zay ka aleo aty mihitsy no manorom-pinenana vaovao. Eny rarasitsiny mihitsy aloha zany raha ny zavatra natrehanisany teo aloha teo. Fa de efa mahanafatrafatra ny latsara ririka. Tandre misotsika aritry vola hoe hitsabo azy ny atondrian'ny lahy ty. Efa voaray le zandry tova. Aza manany amin'izany tsony lahy. Malalo, aiza ianao zay? Andray, fa naninona ianao? Vola? Fa manina ianao midarabika eto amin'ny tany eto Gerika! Ahoana tova? Pikely lesy aloha hibata raha izay any ambony fandrina fa jerety mahazo azy asa hoe nanitona teo izy. Ay, tena grave be ity za mahazo mivadin'lahy zany ine Ka zay lesy no ilako fanampiana amin'ny lahy. Eo no mba raisy ny tongony. Tena sao dia tsy vitantsika tily ity zany fitsaboana vadin'lahy zany. Finona ny tiany lala zay Ka mivonjery ny endriny mantsy dia tsapako avy hatrany fa ohatran'ny manana angoasy be zany izy eo amin'ny fiainany. Ohatran'ny olona matahotra be zany foana. Dia hoe hoentina any amin'ny tobo fitsaboana marary saina ve zany ny tiany lahambary? Rehefa tena andinihako dia ohatran'izay no isany hoe vahaolana aingana indrindra. Raha sanatria mantsy misy fanafody ilaina tapoka dia sarotra ny hitady an'izany aty an-tany lavitra ty. Mba ataovy matotra lesy ririka ny resaka lahy. Ahoana moa tsy efa ny manana lahany zany ka? Tokony efa any amin'ny ladoolana izany rehetra zany. Aza atao ampatezitra ny lahy zany tova. Lazaiko amin'ny lahy marina amin'ny maha dokotera dia izay ny fahitako azy fa afaka alamintsika daholo ny zavatra rehetra Ka ahoana ary? Ahoana ny fijery lahana azy? Ahoana jereko azy? Volo? Tadidinao ve za? Miaramila ry tova. Misy marimila maro be ato trano manakirotana. Dia mampisary ary mamono ireo olona ireo. Otry, fa miaramila ao zany volo. Tsy misy afa-tsy zasy ianao sy tovony iny ato Misy be dia be ato Fa inona tampoka teo ririka ny nahazo ny vola? Na za koa aza ne mba gaga raha tovo fa hono tamin'ny lany ala teo ve dia voatra zao mihitsy ny tany. Normal tsara izy ka. Nilaza na nofo ratsy izay fotsiny izy alina dia nilaza ny zany miaramila izany foana ny nofony ko. Miampy hoe nahita ny ratokely zanakay koa izy. Raha ny fijeriko azy eto ritovy dia ohatran'ny very tadidy zany izy ary mety tena nisy zavatra niseho mihitsy taorian'izay fa tsy fantatra hoe inona le izy. Izay mihitsy angamba no mahatonga ny sainy mbola tsy miverina hatramin'izao Zany hoe mbola miverina nanofo indray zany izy. Zany hoe azo niverina ho mbola natory izy taorian'ny nandehana lahy dia mbola nitondra ilay nofy.
tena atahorako anie ity dia ny zanaka eo akibony. Tsy maintsy misy fiatraikany daholo zany fa atovy ambony fotsiny ny moral. Ezaky ny tsabo azy fa rehefa tsy vitantsika eto dia tsy maintsy hoentina any amin'ny vilona kosa. Mahatoky any lala izy zary erika. Hoaiza raha sanatria maninona eo ny vady aman-janako. Ka inona zany ny tokony ataontsika izao ka? Aleo ary aloha atao izay tany torimaso. Eny ary lesy a. Za koa aloha dia mikarakara sakafontsika vetivety. Ohatrany tena miaina zavatra hafa mihitsy volotika. Jereo anie ty masony. Aleo asiana tsindrona mampatory aloha izy ka. Tondala tsara Andriamanitra fa toa maintsy nampiato tova tao tsy misy mamaly azy fa maninona eto ary anka aleoko mitsangana mamonjy fandriana fa mangatsika azy zany. Ary misy olona mamidra manantona any any lavitra n'izany. Ie, tsy diso mihitsy ny eritreritra fa misy olona maromaro manantona. Oe, indray ilay miaramila pilanja tsiro manantona. Tova aiza ianao e? Ary toa nadady fotsiny izy zany. Tazako tsara mihitsy fa misy endrika vazdahy teo ampovoany teo. Toa Senegaly daholo ny fiainana fa milanja basy pamaky. Dia hoaiza ary reny? Oe, reto koa mbola misy avy ato aoriana. Andrekalo tao misy olona mpijaly sy fatorany amin'ny rojo fiary taritiny iny. Ie, tady maratra sy mijaly an'iny izany. Ary lao izy e! Ataonareo inona indray izy e? Tsy any akory ny tarenako. Reny fa mandalo fotsiny. Ary mba aiza ary toa feona miaramila be da be ohatr'izany ve dia tsy inony. Dia inona nataoko izany? Aleo farako ka. Sady ohatrany nahazery azy zany. Manana pasahina koa aiza izy teo lantro. Ary feo an'iny izany ndreko izany. Toa feom-behivavy mitomany. Ie, aiza ary izy izany? Ohatrany amin'ity hevitra ity aleo hijereko. Inona ny antony? Fa toa misy nabeary fa indreo e. Olona tsy vandia avelao izy. Toa olana ty miaramila ty ilay tovovavy. Avelao izy e. Avelao izy hoa. Oe, totika anjery ilay miaramila marina. Matoa tsy tary ty olona mijery aty. Matahotra zany. Jereny efa karan-dobe no hitako e. Ravaka satroka miaramila fotsiny. Fandrapandrana tetiny antsara. Oe, hita manantona. Tsia, avelao e. Toa nandalo fotsiny. Iny fa nanantona eo amin'ilay vata mipetraka etsy amoron-drindrina itsy. Any anio ary. Oe, dans kafatao andray. Toa misy zazavavy kely indrasiny avao iny. Apetrao izy e. Avelao izy. Andrekalo tariziny tavolony marina ilay zazakely. Jerety izy tsy afaka mipemba tapena lamba ny vavany. Ary zanakitsy raha matoa izy zany iny.
Ary atao iny ary izy mianaka. Fatantorana raha matomana. Dia ilay zazakely ataon'iny. Aza hita ka olana no masindreny eo io. Za koa teto tsy haingo tsara mihitsy miteny ka. Fa aiza ray e? Inona no ataoko mba hanavotako an'ireto oloreto? Dray marina, toa nakanjo ray lava be ilay tsy fanio. Oay! Tova! Dia ahoana io ry Rika? Rehetra tsy mirediredy be ty izy fa maninona lesy mivady koa. Tena hafahafa le surtout tsy maintsy hoentina miakatra mihitsy io raha pitso dia ndrapitso ihany fa tena grave be zao mahazo anazy zao. Ataovy lesy izay mety a. Maty ara maninona eo ivadika io. Aleo lesy izy azo ena tsara tova. Efa manangina koa mantsy le delirany teo. Sady efa nazo sindrina fampatoriana ihany koa izy dia mety maraina mihitsy vao taitra. Andao mihitsy aloha tsika selahy atoroka. Ndana lesy lahy raha atory Rerika. Aleo zaho eto anilany eto ihany. Lazaiko eo lahy raha mitaitra izy ohatra. Eny ary, aza manany amin'izany tsony lahy fa efa matory tsara izy io. Zay angamba vao miasa tsara koa le fanafody. Tafandrimandry lesy lahy tova. Vola. Oay. Tena rezy tory teto a. Fa nga ianao tsy asa e. Andray. Salama ianao. Salama ka. Fa nga hoa ianao tsy asa. Sy tsy andeha androany ka. Marary ianao dia tsy nandeha. Marary? Marary ahoana koa e? Fahatsiaronao tsara ve fa salama ianao zao? Tsy marary zany ary ry tovo a. Manahoana reo? Ary mba nanahoana ianao zay ry vola? Oay, ary toa Erika. Maninona ty koa ianao? Mamangy anareo roa ny antondihako aty dia Te haka rivotra hono izy ry malala. Hafa koa zany ka. Fa nga Erika tsy miasa? Ka hoe mba nakafilan-tsasatra kely ry izy ry malala koa. Erika moa ny anontaniako dia ianao no mamaliko. marina za voalazany tovy zany ry vola. Manaka congé kely dia nidina sy nitsidika ny tranonareo vaovao. Zany? Mahafinaritra zany rehefa tsy manadiny ka. Fa nanahoana aloha zao ny fahasalamam-badiko e. Fa za nga marary e. Ny tena marina ry vola dia nidelira be ianao alina dia nikoropaka be zay roa lahy tato. Zany ve? Fa Erika io zany efa marina tonga? Ie, efa omaly hariva ny tonga teto. Ilaza kely aloha nareo roa fa mba hijerijery ny chambre rehetra atao amin'ity tranonareo vaovao ity fa tena mahalinana mihitsy ity finananareo vaovao ity ka. Eny ary, maso toa ela fa zahay mbola hiresaka keliko. Lasa indray ary aloha zany ako. Fa heverinao fa mitapana mihitsy mantsy amin'ny masoko ry tovo a. Amin'inona izay ka? Aza mody adala eo ianao e. Heverinao fa marary saina dia natsoinao dokotera hitsabo ny saiko mihitsy. Io indray vola. Tsy misy an'izany re a. Mba tonga mamangy antsika fotsiny izy dia izay. Fa inona zany ny tena heveranao anaty e? Adala, ary misanao hitsangana ikarakarako ny sakafo anao na zany. Vola! Vola ho ah! Tezitra be vola. Aleo rangaha fa atsoroko amin'ny magnarana. Ahoana ary izy roa? Raha fahafantanareo zao dia mety firy eo ny chambre misy ato amin'ity chateau be anareo ity. Satria mantsy rehefa nitetesiko lesy dia ohatry malalaka sy be efitra be zany mihitsy. Angamba lesy misy eo amin'ny... Nisany ka. Miampy an'ilay iray tsisy lakile ato amin'ny fanitsinay ato. Zany very vola. Ianao koa zany ry tovo dia mampiomehy ka.
Ianao ve nividy an'ity trano ity dia tsy mahalala akory nisy ny efitrato e. Izaho izao tsaika anontany aminao mihitsy hoe angatsany aminao ny lakile an'io efitra tsy mivoy io. Ka zany izy mbola nanam-potoana tena tsy dia nafiana n'ity trano ity. Nijerijery sy nanomba anazy fotsiny. Sady mahafinaritra ny tsara aloha ilay tranonareo e. Fa mba tena nahay kosa aloha ny nanao ny tao-trano ka sady lehibe no be efitra ny tena azo lazaina fa mbola voarakitra daholo ny vakoka taloha rehetrarehetra. Raha ny fahalalako azy lesy dia efa tany amin'ny taona 930 sy 20 martsa izy ity no vita dia nonenan'ny fianakaviana iray atao hoe Andrianaritsonina. Izay moa no nataty Rerika. Io dia mpitolona mahafahatra po tamin'izany andro izany. Izany hoe tamin'ny fotoana nahababo tanteraka an'i Madagasikara izany e. Izany ary efa tamin'ny andron'ny mpanjaka mihitsy anie izany ity trano ity. Ary mety misy tantarany ihany koa ary sao dia mahafantatra ilala ity rotovo ny tantaran'ity trano ity. Izaho aloha dia tsy mahalala mihitsy e. Izaho ary mbo gagako. Ahoana koa ny aizan'ny volan'izany rehetra izany. Enjana be Rerika ny tantaran'ity trano ity e. Nisy zavatra nampiorikoditra ny seho tato ary ny tena nahontsa dia tsy nahafantaran'ny malagasy akory izany tantara izany. Afaka tantarainao misimisy kokoa ve izany ny tantaran'ity ry vola rehefa manam-potoantsika fa nahira tova ary ohatrany tsy mahafantatra ny tantarany kory Eno Aleo aloha ikarakara sakafo kely dia lazaiko aminareo roa lahy eo ihany. Amin'izay eny an-jaridaintsika no miresaka sady ny sakafo. Ny andro koa moa efa miha atoandro e. Lozaka vetivety aloha nareo. Eny ariko tankina azy tsy mahateny mihitsy tovo. Zaho koa aza ity todinako. Ahoana ny teritovy fandraisan'ny lahy le tantarainy vadalahy teo? Tsy mahateny lahy. Toy ialahy indray ty mitsaboana saina fa tsy iziko. Aza manany ihany lesy Rerika. Zaho ary mba tena gina tsy mahateniko. Ahoana koa ny alalako hoe mahafantatra ny tantaran'ity trano ity izy. Eo indrindra izao no tena ilaiko fanampiana any amin'ny lahy. Fa ina moa izany ilay fanampiana tadiavin'ny lahy tofo? Ny amin'ny vola ihany lesy ahoana moa ny ampitombona fa fantatry vola ny tantaran'ity trano ity? Moa tsy tokony izany hafantatra azy. Izany zao dia efa mistera lehibe izany. Tsy mba niretikitsika akory tao anatin'ny sainy lava izany. Izay aloha fa mba tiako hofantarina ihany koa ry tovo hoe mba olon'iza loatra ary no nividianany lahy ity trano ity. Namako any ampitan-dranomasina izay lesy izy efa tsy mipetraka ety intsony fa efa any ampitany. Asa fa milaza hiakatra ity izy tsy fantatro fa izy zao no tena ahitana marina momba ny tiako. Mbola manikitika ihany koa ry tovo hoe inona natonga ny lahy tena hividy trano misy efitra 220 izany? Mazava be lesy izany efa nazavaiko ao ny lahatra amin'ny voalohany ho fa mila mandeha aty alavitra aty mihitsy izay. Noho tsy fahitako trano atao hoe ambanivohitra koatrany aty anga kely sy mety hotonona anay dia ity no tsy maintsy ny vidiko. Amin'ilay izy be efitra loatra mantsy no ohatrany tsy dia mety loatra ihany koa amin'ny fahasalaman'ny vadiny lahy. Inona moa izany no tiany lalazainy? Ny ialana iato. Mety hoe izay angamba satria na sekoly ary ve lesy ho efitra 220 izany? Raha tsy hoe anga hoe anaovana centre na reny akanjazy reny. Nga izay mihitsy anie nieritreritray projet any amin'ny vady izany rehefa any ariana any. Mampalahelo anay loatra moa tsy mijery an'ireny ankizy tsy misy ray aman-dreny sy raisy ireny kolokolo sy taizy ireny fa anoronanay akany anankiray. Ary tena tiany volana izany. Izay ny antony iray ihany koa hoe hividiananay an'ity trano ity. Raha izay angamba dia tsy mifaka. Fa lolo hiverina amin'ilay resaka teo ahoana ary ozy ialany mety nahalala ny volan'ny tantaran'ity trano ity. Rehefa andiniako lalina dia mety misy taratasy mirakitra ny tantaran'ity trano ity ao. Fa mila fantarina ihany koa nefa izany Izany hoe izay izany ny hitany raha araky ny fiheverany lahy. Tena izay mihitsy. Zao ary raha afaka ialahy dia mba andeha mihitsy aloha tsika sy lahy amosy hanokatra an'ireo trano rehetra mbola tsy nivory ary mety hihitatra hatramin'ny famakafakana ny momba nyity tantaran'ity trano ity mihitsy ary izany ko. Ahoana afaka ialahy raha riva? Afaka tsara mihitsy ka. Sady izaho moa aiza fa vahiny ato amin'izany ihany. Oy, efa iny koa ny sakafo.
andao fa ho hitantsika ihany izay fanampin-dresaka hoentin'ny vola mahakasika an'ity trano ity niangatahako amin'ny lafotsiny aza mitantara an'izay resaka nofisiny sy ny zavatra niseho aloha fa aleo izy niteny an'izany. eny ariko andao sika hisakafo e. Mivoaza ho aila mivoaza le tsy vetivety aloha fa misy inona litiritovo mivetivety le sy mivoaza ila mialatsiny nanaitra amin'ny torimaso fa ahoana ho misy inona anaotsika izy raha naharaka moramora n'izay alehan'ny vola fa nanofy izy dia narahako avatoriana izay misy azy aingany lafa so difeo ka tsy hita izay alehany fa afiry aloha zao e amin'ray ora sasany zao mitsangana ho aila vetivety aloha dahoary fa aiza nalehany teo tsy fantatro fa ohatry nizotra ny tsy nanana tany izy aingany lahy fa aingany lahy oay iny teny lahy fa ho aiza izy zany ary mitondra jiro izy iny an-tanany iny le labozia ny fanalahidy koa noentiny avokoa mba ho aiza ry izy iny andao aloha arana dia moramora ihany laha erika maninona le ty mivady koa jery raha tsy ohatry miresaka amin'ny olona izy tanany iray mitazana jiro moa ny anankiray ohatry mitatana olona zany nefa iza ny olona tantanany io dia aiza ny alehantsika ranto fa hoentinao aiza e ino lavy ery erika fa ohatry ny hoe miresaka miranto any izy motsy ny anaran'le zanak'lisany efa maty ve zany tena zay mihitsy lesy rerika manofo indray zany mivadiny lako andao lesy tairina fa mahavako foka maninona ary nivadiko ny manao an'izao foana tsy azo tairina ny oloatra zao rerika fa sao dia laso eo ny amboroany io dia arahana fotsiny ambokiny zany izay alehany andraso aloha fa ohatry ny mamohany io varavarana io any izy zany ka tsy io ve le hoe evitrano tsy mety mivofa tsisy lakile sa hitany ihany ny fanalahidiny dranto fanakaiza ianao teo e sombinaiky io aiza ho ay ianao dia anina atao amin'ity trano ity koa tsika gerika andao lesy tairina fa mahakarary be ny maheno an'izany resaka ifanaovana izy mianaka izany andraso aloha sao dia miampy eo indray ny delirana io sady tsy fatsila ihany koa izay ataony dia hitazana ety fotsiny izany tsika amin'ny raharaha zay aloha no ataontsika izao hoe lanitro fa inona daholo reto torapaty faty marina fatyn'izy reto erika andao lesy fonjena fa maninona zany vadiko zany oay andao aingana aloha isaka zany marary ianao hoe ninjera to ny evitrano anankiray io ianao dia mbola voadona mafy ny lohanao evitrano tesy zany aza miteny betsaka aloha ianao hoe efa mikarakara sy mijabo anao ny izy izy erika tova tsy maintsy miarina eto fa iarinao aizy tova andao alefina le razana be da be hitako amin'le evitrao iny razana le tao amin'ny diranao ve ie misy pato amin'ny fangongo toritova ary efa tolana azy vovoka ny akamarony zany aza miasa saina be aloha ianao hoe efa vao amin'ny evitrano eo n'izy izy erika ary tsy nisy nininona zany tao misy toritova fa tsy hitanareo tsisy an'izany re ao ry vola evitrano tsy misy nininona ny tao evitrano ohatran'ny fitsaboana sa fanasorana nify reny ny eta tao misy faty oritova misy faty milevina ho ao ka andao ary ianao iarina dia hijery any raha misy an'izany ao
amin'izay ngambany mety iny kokoa ny sainao. Anahoana ianao zay ry vola? Manahoana erika? Fa inona le resaka ny fanaovanareo teo? Milaza hoe misy faty be da be io ny hitan'ny vola ao amin'ilay efitrano nahatorana anazy ho malery vinika. Nefa motsy tsika sehilahy nijery sy ny sava tao fa tsy misy nininina mihitsy ao. Zay indrindra mantsy mbola mahavalalana saiko ty Ritovo. Fa inona koa no narisy lahatra ny lahy e? Rehefa tena nandinika lesy Ritovo dia misy zavatra tena tsy mampandripandra ny saiko mihitsy eo anatin'io efitra io. Zay ny tena tsy maintsy fantarintsika farak'izay aingana mihitsy aloha. Inona ny reto mahazo anareo e? Motsy ny masotsika sehilahy mihitsy nahita fa trano babangona tsy misy nininona ao. Ka andao jereny e, andao dia karohany zay vao mandry ny saiko. Inao ary anie ty tsy tafatsangana akory e? Ao, ampirenao fa vao tafariny eto dia afaka mandeha. Ary eny lesy izy Ritovo dia andao mihitsika ho ao zao dia izao fa tena mety izay ihany koa ny ampitony ny sainy a. Nahitanao fanalahidina moana an'ity trano ty? Zangana tsy aro an'izany ao zay ianao raha tsy ny marena ny terinao iny e. Dia tena mahalasa saina mihitsy ka. Zay ary moa trano efa nivono hitanay rehefa nienjera tao amin'io trano io ianao. Ka ao ary mandroso. Ao ilahy rerika miditra voalohany a. Dia apreto ny jiro fa ohatry ny maizina be ato zany. Andao elahy ka, ohatry ny tena tsara Tovo a. Tsy azoko mihitsy koa izay mampatahotra anareo ka. Nefa na za koa reny e matahotra tamiko izany. Ao nareo idirako rehefa kamiko a. Miverena aloha ianao e. Andao lesy rerika fa niditra fotsiny ihany izy e. Hoay, inona zao nitanareo ao? Za mantsy nilazainareo fa adala. Trano tsy misy nininina io. Aleo aloha jerena tsara ihany ka. To ohatry mpambakona be marina mantsy izany. Fa inona koa ty karokarohanao ao ty ry vola? Vola ho a? Ato mihitsy lalana midina any ambany any ato. Lalana makay za. Fa ianao ty ve hoentin'inona mihitsy? Vola ho a? Oka lesy aloha, oka aloha ka. Avelo lesy ataoreo ihany aloha izay ataony. Ohatry ny misy zavatra tiany ho fantarina ihany koa mantsy izy aloha izy. Ino marina lesy? Hitanareo ito, hitany masamidina miaraka amiko. Reto koa tena lehilahy kanosa mihitsy ka. Aleo idinako rery ihany rehefa tsisy hidiny. Andao lesy rerika fa so maninona ny ray iny a. Tena ohatry ny fony mistera be ihany ko ty trano nisan'ny ty Ritovo ka. Andeha hidina any zay rehefa tsy andeha lahy ka. Vola, indraso so maratra ao ianao. Tovo, hitanao reo. Inona moa zany? Apreto ny lampe de poche ny tananao iny e. Io e. Andray, fa inona daholo reo vola? Reo, hita masinao tsara zao. Andre Krikio, fato mivalapatra eraky ny rindrina maro. Fakaran-dosy vovoka avokoa ny sasany. Erika, ahoana e? Midina lesy lahy, angany lahy. Fa ino zany? Reo lesy, hitany lahy reo. Oh ay, inona daholo reto? Jereny lahy, hitsy misy fato mipetraka amin'ny zoron-drindrina dia misy koa miankina ao arinany. Retsindray taolana tapatapaka sy potipotika. Inona ny dikan'izao ry vola? Reo vokatry ny sy nifinenako tamin'ny andro maromaro tato. Andre Krikio, tsy mampino zao rerika. Andao aloha tsika hivoakato dia aka-jiro mazava kokoa fa tena mampatahotra sy mampiorokototra ka. Ay ve fasana ny ato e? Tsy fasana io fa fatinao lefa mivony fotriny vazasan'ny Senegal reo. Dia reo izy reo mila tsika reo mamoaka azy ato dia alevina any amin'ny toerana iray. Tsy mampino zao ry vola ka. Andao rerika hiala tato faingana aloha dia avy eo mitady hevitra ny anaovana izany rehetra zany a. Andao ary alato aloha dia hodiny azy tiany vola zay e.
tsy maintsy nanao an'ireny fombafomba rehetra ireny moa zany very vola vo afaka namitaka sy nandevina n'ireny faty reny amin'ny toerana anankiray. Ka misy asina ny malagasy rotovo e. Angaty fantatrao fa reny ny antony hitondran'ireny fanariana tamin'ny nofoko. Nampanontany tena anahy ny hery vola dia inona moa ny idiran'ny ranto kely zanatsika moa tsy efa nandry am-piadanana ny fanahiny. Noentina nisy ariana anahy reny raha tsy fantatrao. Dia ahoana koa ary ny amin'ireto miaramila be da be nofisinao isan'andro reto e. Zavatra nitranga tamin'izany hitako sary rotovo ary voatery tsy maintsy ny ainako. Marina tokoa zany fa ono ara tsy madiso. Saika tsy anontany ihany aho fa manitikitika loatra ny saiko ilay izy dia apetraka ihany ny fanontaniana hoe ahoana nahalalana ao amin'ny tantaran'ity toerana ity indrindra fa ity trano hipetrahantsika ity. Tsotra izany e. Rehefa nikarokaroka tato aho dia nahita tota-taratasy maro mirakitra ny tantaran'ity trano ity. Ndra sy tampisehoko anao izay rehefa malalaka tsika. Eny ariko fa misaotra be da be anirika aloha tsika e. Marina raha voasahaniko rery raha tahaka n'ireny ny zava-niseho ty tsy no everiko efa ho adala tokoa ianao. Dia lazainao fa adala zany. Izany no antony nampanantsoinao any erika. Tsy izany kosa efa nanahy ane izahay e indrindra amin'ny sombiny antsika io. Aza matahotra ianao fa salama tsara izy ka. Vola Ao zay. inona zany ny dikan'izao rehetrarehetra izao? Tany niverina amin'ny tany ireo razan'ireo rotovo. Zava ho efa tsy azoko. Hitanao, anisan'ny olona fonona sy nampisiny atao anatin'ity trano ity ireo. Rariny kosa angamba raha levina amin'ny fasana izy ka. Zany hoe efa afaka milamina tsara amin'izay zany tsika. Ie, satria efa milevina tsara sy mandram-piadanana ireo razan'ireo. Dia eny ariko dia mahatoky an'izay tokoa fa misy antony daholo izao rehetra izao. Sady efa nahazo fahafahana mipetraka atao amin'ity trano ity izao tsika. Andeha hamonjy kely any erika aloha ameny volany sy ny karamany dia miverina ety any Ay ny karamaina mihitsy erika. Aza manao an'io re ianao e mba betsaka ihany koa re ny fandaninana ataony taty e. Raha ny vola tokony hiditra amin'ny tany amin'ny toby fitsaboan'ny tany izao efa tahaka ny nenina dia laha ny andro taty fotsiny izy nandritra ny andro maromaro sady efa miverina somatsara amin'ny taniny izao ny razana ka tsy hitako intsony izay ilaina aziko. Sady erika koa ane mpitsabo sainy va tsy mpitsabo fanahy izay no malalako fa lasa vetivety a. Ie, sady karakara sakafo mihitsy aho izao. Tambery tany tokoa moa izany. Tsy tambery tany hoe mafana sy mahavery fa nahazo fahafahana indray ireo mpitolona finoana tato amin'ity trano ity. Ireo nafana fosina naiky nanao maritiorany tentany. Dia efa miverina amin'ny fasana tokony ilevena izy izao ka mandriam-piadanana amin'izay nareo. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Tantara indray miseho nosoratany Mofy Andrianjaka. Ireto avy no namehana ny tantara. Solofiry Andriambololona sy Mofy Andrianjaka. Niaraka tamin'ny Priskara Kotoarmanana. Nandray feo Solofiry Andriambololona, Nanatotosa Mofy Andrianjaka.